masoandro anao sy azoniza raha onana ny fiainanao sy azoniza sakanana ny lalanao sy azoniza baanana ny fitainao sy azoniza takonana ny masoandronao sy azoniza raha onana ny fiainanao sy azoniza sakanana ny lalanao sy azoniza baanana ny fitainao Fapanisanao, mano mukizao. Fapanisanao, mano mukizao. Fapanisanao, mano mukizao. Fapanisanao, Efatinandamanje iadanyanao Efatinandamanje usambatranao Efatinandamanje ulafachanao Efatianandamanje iakachanao Efatinandamanje iadanyanao Efatinandamanje usambatranao Efatinandamanje ulafachanao Efatinandamanje iakachanao Fapanisanao, mano mukizao. Fapanisanao, mano mukizao. Fapanisanao, mano mukizao. Fapanisanao, mano mukizao. Ni debulsi manchaman Fitaina manaraka nawatan Fanisena chimetilan Azam sekuna mituman Ni debulsi manchaman Fitaina manaraka nawatan Fanisena chimetilan Fapanisanao, mano mukizao. 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 Rassengiania di mafi Mangiuzza katumani Kanani atwan juaza Toali nayani Si mainzi mitanunjikya Fanno fu yani mue Ne fami chaka Azamamu ifu Rassengiania di mafi Mangiuzza katum
tunamai izao teny izao antso zeso miantso anao zahay fa mitatsy metrika iantso ny anaranao ko rehefa hoenao hoe izay manantona tsy vaolavitsy fantatra fa ratsy teo i masonao fa nininay natao fantatra efa mafy ty sogny ainanao nefa zay de zao olona nantsona diodinindray nana mafilo oh manao fanamina sy ny ainanao nana mafu fantatra fa ratsy teo i masonao fa nininay natao hey fantatra fa mafy
Ulanan su yuvinin chai nana mafilu nanao fananiana sy ny haino anao nano fanampi sy ny haino anao nana mafu fandroany ao ibebake mamindra fo amiko ny raha tsy ataoko betsake raisony fiarako mangezay ny fabuta miakorerake me faentrera virai kuzanakatinao mitalawao raisoanao indray manakyo fadiso si actually your pizza before now right rinami now tu paru viau tu mai milanitana now itala oh itala nale antucha smedka anao Jesus efa misana fandroany Jesus mamindra fuaniku tananao Jesus ny fiainanay fona aminao zany raisina le tsy mendrika zanaka
Desosyo raiswanau ni fiainaku Fatikyanau fanantena kwaminau
te socio rai suanau ni mubai Herinandro Alakamisy fitiavana namafaniala Luadizay tizakaku nakarinao iwatsuruka Fitiavana Manarunani utan tundan kizau tu Luisa Tikana fanantena amina te socio rai suanau ni fiainaku Fatipianau fanatena quaminau te socio rai suanau ni fiainaku Nifuku atulutu ilazawe milanawa zavade chamikyu Tikuyana nifuku atulutu ilazawe milana zavade chamikyu Saraka mini fitya
matung São luz areietizau Mitarai na nitari Mavisa chini utanai Se sócio Tireu-lhe no Sinai Fruta chutum Famala yeliana Izai no matuk Zão luz areietizau Nitarai na nitai Mavisa chini utanai Se sócio Tireu-lhe no Sinai Me funa one feeling igual Famitar zaieti Me funa one feeling igual Famarar zaieti Me tarau Maia nos amava kizau Ramisnya tezerau Malaga abelau Me funa one feeling igual Famitar zaieti Me funa one feeling igual Famarar zaieti Me tarau Maia nos amava kizau Ramisnya tezerau Malagas abelau Injai Demi fanume sinizai Simba mi famela Mau malagas itamba chirai Cisania nef Ni tue pana Italia vinau Se sócio Malagas iremba yanchau Injai Demi fanume sinizai Simba mi famela Mau malagas itamba chirai Cisania nef No tue para Italia vinau Se sócio Malagas iremba yanchau Me funa one feeling igual Famitar zaieti Me funa one feeling igual Famarar zaieti Me tarau Maia nos amava kizau Ramisnya tezerau Malagas abelau Me funa one feeling igual Famitar zaieti Me funa one feeling igual Famarar zaieti Me tarau Maia nos amava kizau Ramisnya tezerau Malagas abelau Ramisnya tezerau Malagas abelau Ramisnya tezerau Malagas abelau Ianao l'Andriamanitra avo indrindra no omena voninahitra mila miperanao izay satria lehibe loatra ianao Hanamni tena Shipanzakanai mitoe Nitoera Nifanai Nunjikewa tungu chanja
Hoanao ny terasiaja mandrakizay Hoanao ny terasiaja mandrakizay Hoanao ny tera Hoanao ny tera Tsy mpanjakanay Mitoera Mifanahina Nondrikeo atombotra amindrazay Hoanao ny terasiaja mandrakizay Hoanao ny terasiaja mandrakizay Bataio Olo maventy tseky madiniky Tanora ambony tany atoy Saony Fa andra raiky aniano Anamiaza mazava Bataio Olo maventy tseky madiniky Tanora ambony tany atoy Saony Anjareki aniano Anamiaze mazava That's wonderful. That's wonderful. Yeah, yeah, yeah. Yeah. She's the child of your know. Sisinitara mio chana Derasilaza wanawe Derisiaza mandakiza Derasilaza wanawe Derasilaza wanawe Derisiaza mandakiza Derasilaza wanawe Di
Sani Panzakasu Tera Laza Eriku Uwana Auria Yamanisha Ayo Asa Jachani Feuna Idera Hankala Sani Panzakasu Sotum pusai nangau Ruto anak tayu Pemberian cinta Neralan sairiku Ruana auria Zaman nisyahayu Asana jayasa Jajai di feunai Idera hangkala Sani Panzakasu riavana malala rehetra amin'ny tompo a arabaina ianao tratran'izao Alakamisy Masina izao ary tonga ny fotoana iona antsika amin'Andriamanitra iona antsika amin'ny Jesosy lay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka tondra ny tantara-pamonjena ho an'izao tontolo izao ary mipakatra amin'ny andro androany zany dia mino afa efa tafahomana somatsara ianao ao amin'ny tokantrano misy anao ao miaraka amin'ny ankohonanao araka ny tenin'Andriamanitra hoe ary amin'izany fotoana izany dia ho Andriamanitra nisa mpianakaviana ary Andriamanitra nisa mbaravarana ankehitriny ary aloha ety am-piandohana satria anaraka vanim-potoana maromaro isika androany ary tena iomana ny amin'izany andehantsika amin'ny voninahitra an'Andriamanitra mpanjakatsika voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany aleloia masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen dia mbola mpitombona amintsika tokoa ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ataovy zava-dehibe ho anao zany hoe afaka mandre ny feon'Andriamanitra mamangy anao ao amin'ny toerana misy anao ao amin'izao andro ny Alakamisy Masina izao nderasitsika ny salamo fahenina amin'ny 300 etintsika misaintsaina ny sandriny Jehova sy ny fitantanany ary ny famonjeny atsika ka ny andiny voalohany hatramin'ny faharoamby ny folo novakitsika raha ny tena tokony ho izy dia ataontsika mifandimby kanefa noho ny amin'ny toetra raha misy eto amin'ny firenentsika dia any tokantrano any tsy ataontsika mifandimby fa rahantsika mamaky avy hatrany zany salamo fahenina amin'ny 300 zany ka ny andiny voalohany hatramin'ny faharoamby folo rehefa vita zay dia ndeha hideran'Andriamanitra amin'ny firana faharoamby folo ao amin'ny firana protestanta itsika Jehova o dia rainay ianao ankalazainay ny anaranao rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran' Jesosy miderany Jehova fa tsara izy fa mandraka izay ny famindram-pony mideran'Andriamanitra avo indrindra fa mandraka izay ny famindram-pony miderany tompony fa mandraka izay ny famindram-pony izy rery ny mpanao fahagagandehibe
fa mandrak'izay ny famindrampony. Izy nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena fa mandrak'izay ny famindrampony, izay namelatra ny tany ho ambonin'ny rano fa mandrak'izay ny famindrampony, izay nanao ireo fahanazavana lehibe fa mandrak'izay ny famindrampony, dia ny masoandro ho mpanapaka ny andro fa mandrak'izay ny famindrampony, ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina fa mandrak'izay ny famindrampony, izay namely ny voalohany teraka Egipta fa mandrak'izay ny famindrampony, ka nitondra ny Israely ny voaka avy teo aminy fa mandrak'izay ny famindrampony, tamin'ny tanana mahery sy ny sandrana intsitra fa mandrak'izay ny famindrampony. Amen. Jehova hoderaina ianao ankalazaina ny anaranao izao rehetra izao manajanao fa rainay mandrak'izay. Jehova hoderainay ianao ankalazainay ny anaranao izao rehetra izao manajanao fa rainay mandrak'izay, rainay mandrak'izay. Jehova hoderainay ianao ankalazainay ny anaranao izao rehetra izao manajanao fa rainay mandrak'izay, rainay mandrak'izay. Mpanjakana sy tombo masina, mpanjakana sy tombo masina, omena heram-bony masina, izao mioby anao, izao rehetra izao mioby anao, rainay mandrak'izay, rainay mandrak'izay. Jehova hoderainay ianao ankalazainay ny anaranao izao rehetra izao manajanao fa rainay mandrak'izay, rainay mandrak'izay. Andrianana ary masina, andrianana ary masina, tanteraka ny fiandrianana izao rehetra izao mizaokanao fa rainay mandrak'izay, fa rainay mandrak'izay. Jehova hoderainay ianao ankalazainay ny anaranao izao rehetra izao manajanao fa rainay mandrak'izay, rainay mandrak'izay. Mivavaka tsika riava, manome voninahitra anao tokoa izay ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay ankehitriny fa rainay mandrak'izay ianao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Jehova tompony maro, zany ny anaranao, manam-pahefana amin'ny zavaboary manontolo, ary na ny fahavelomanay androany ary mbola didy avy aminao, mbola fahefana avy aminao, ary zany na velonanay androany, velona tra-pamonjena, dia tsy hainay ny angina Tompo, tsy hainay ny angina, ka tsy hanome voninahitra anao fa mpanjakanay sy tomponay ianao. Ianao tokoa ilay nitarika ny zanak'Israely nivoaka ny tany Egipta, ary tsaroanay androany zany, ary ianao koa Andriamanitra naniraka an Jesosy zanakao, zoko malalanay, nitondra ny famonjena ho anay, ho tsaroanay androany koa zany Tompo eto amin'ity toerana ity, any amin'ny tokantrano tsiraray avy any, any amin'ny isambatan'olona rehetrarehetrarehetra any. Fantatray fa Andriamanitra mamangy ny tany ianao ka mahasitrana azy, ary zany indrindra no isaoranay anao satria manana tombony zay ankehitriny afaka miona aminao eto amin'izao toerana zao, na ato amin'ny tokantrano zay misy anay tsiraray avy zao, ka manambatra ny feoanay ary zay ankehitriny Tompo, tsy mba tahaka ny fomban'ny anjely zay any aminao any,
mitalakotrokotroka tahaka ny varatra, tsy mba mirondrona tahaka ny rano be, fa tena tsotra ny vitanay. Tompo manondrika ny lohanay zay, dia mijoro manoloana ny seza fiandriananao. Raiso Jesosy fa vokatry ny fona rehetra zany manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Afaka maso toerantsika. Endriavana malala rehetra amin'ny tompo zay mifankaheno amin'izao fotoana izao. Efatra arivo taona lasa zay nitondra ny zanak'Israely mivoaka ny tany Egypta Andriamanitra. Ary alakamisy tahaka an'izao nanomanana sy nanaovana ny sakafo Paska, dia ny Paska jiosy zany. 2000 taona indray lasa zay ry havana, dia niainan'izany Paska jiosy zany koa Jesosy, lay zanak'Andriamanitra, lay tompontsika, ary ankalazaintsika androany ny anarany sy ny fahatsiarovany an'izany fotoana masina zany. Ka dia tsaritsika mamaky ny soratra masina, fa na dia ao anatin'ny fahenonan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fihenonan'ny tantara ary sika, dia izao ny tenin'i Jesosy hoe andefa ny teniko mba hasitrana anazy. Ary ny fotoana ety am-piandohana izay tiako ny milaza aminao fa izara telo miavaka ny fotoanantsika androany, dia ny fotoana voalohany izay fiomanantsika, andreny fa fotoana faharoatsika dia ny tenin'Andriamanitra hoentin'ny mpanompony, ary ny fotoana fahatelo dia ny firaisantsika latabatra amin'ny tompo. Ka ety amin'ity fotoana voalohany ity tsika dia hanomana tsara ny fotsika sy ny saina mampanahintsika, ary dia ndao horaisitsika ny bokin'ny Exodosy toko 12. Ary ao anatin'ny fahenonan'ny tantara sy ny teny ianao araka nambarako teo, dia andrandrao Jesosy le manasitrana, le mamonjy fa tsy miova ny fitiavany asy anao. Exodosy toko 12. Exodosy toko 12 raisitsika amin'ny andiny voalohany zany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe, ity volana ity dia voaloham-bolana ho anareo, dia voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo izy. Mitenena anareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe, amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka ny fianakaviany. Dia zanak'ondry ray avy no amin'ny isa-trano, ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy malany zanak'ondry ray, dia aoka izy izay namany mifanakaiky trano aminy aka araka izay isan'ny olona, ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay ray taona no alainareo. Alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary hotehirizinareo izy hatramin'ny andro 440 n'ity volana ity, dia amono azy amin'ny ariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Ary analany ny raha ka ntetiny amin'ny tolam-baravarana 2 sy amin'ny tatom-baravarany trano izay hinanany azy, dia hohaniny amin'izany alina zany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy, mba mofo tsy misy masirasira sady amperahana amin'ny anana mangidy. Aza hanina manta na voandro amin'ny rano izy, fa tsy atsio amin'ny afo mba milohany sy ny tongony sy ny fadiny. Ary aza sina sisa ho tramaraina, fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy, ny valanareo voasikina, ny kapanareo ho amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo eo an-tananareo, dia hohaninareo faingana izy fa Paska ny Jehova. Fa ndeha hamaky ny tany Egypta amin'izany alina zany ka hamono matoa rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny Andriamanitra ny Egyptianina
dia ho tsaraiko avokoa izaon Jehova, ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny ra dia handalo anareo ka tsisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egipta aho. Amen. Zany no tantara teo amin'ny zanak'Israely ry havana. Andriamanitra nahita ny fahorian'ny olony dia niteny ary naniraka Mosesy hoe hidina zao hamonjy azy, ary tao anatin'ny fotoana farany indrindra tao aorian'ny loza 10 no nanaovan'Andriamanitra an'izany fitantanana ny zanak'Israely mivoaka ny tany Egipta zany. Ary amin'ny loza 10 izay nambarany teo io dia efa nanomana azy Jehova hoe melohany zany rehetrarehetra zany mangalay anareo an'ilay zanak'ondry tsisy kilema, dia ino no ataonareo karakaraina ho sakafo ary pasika hoanina faingana, satria fandalovana pasika ny Jehova moa zany, araka ny voalaza ny soratra masina. Araka nambarako taminao teny am-piandohana dia zao ry havana, 4 rivotaona lasa zay, 2 rivotaona talohany natongavan'i Jesosy zany tantara zany. Rehefa tonga ny 2 rivotaona dia namangy ny tany indray Andriamanitra, dia naniraka an' Jesosy zanany izy. Dia 2 rivotaona lasa koa zay, ary ankalazaintsika androany alakamisy tsy mandehandeha ho azy ny fotoana ry havana, fa amin'ity 2 rivotaona ty aorianany natongavan'ny tompo ity koa matokian' Jesosy ianao, ary ndao hiomana fa ao anatin'ny teniny, ao anatin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo andray an'ilay rany zanak'ondry isika, dia ny rany zanak'ondry tsisy kilema. Ino no famantarana ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika, ary zay fiomanana izay no isariako ny sainao tahaka ny nanomanany zanak'Israelylay zanak'ondry teo mihitsy. Misy pitsopitsony maro be izay nomaniny tao, tsy hohanina manta, tsy andrahoana amin'ny rano, fa atsatsika ny fanao anazy, ampiarahana amin'ny anamangidy. Misy zavatra nampanaoviny tompo maro be, ary androany na dia teny tokana monja ihany ary havana no voarainao koa amin'izay fiomanana eo amin'ny toerana misy anao eo, miomana eo amin'ny Jehova Andriamanitra ao, miomana amin'ny Jesosy mba handraisanao an'izany rany zanak'ondry zany. Ndia alohantsika hanao nira 470 amin'ny firana protestanta, ka ny andininy farany no ataontsika amin'izany hira fa 470 sy 700 izany. Ry Jesosy mofinaina sy ranonaina koa ianao ny mahatony izay filany fody, ampiomantsara ny fonao hoe ianao Jesosy ny mahavoky ary ianao ny manome izay iriny foko, dia asambaram-be dia ataontsika izany. Andiny fa 4 amin'ny hira fa 470 sy 700. Ary ny zanak'Israely rehetra ry havana rehefa nanatanteraka an'izany baiko n'Andriamanitra sy fiomanana zany, dia araka ny vakitsika tao amin'ny salamy teo hoe fa tanana mahery sy sandry ahitsitra zany nentin'i Jehova nitondra azy nivoaka amin'ny tany Egipta. Nde tokoa mbola hitoy amin'ny fiomanana isika amin'izao ora sy fotoana izao. Raha isika vetivety indray ihany bokin'ny Lioka 2:20. Ny filazantsara araka ny Lioka 2:20.
faharoa amby roapolo. Vakitsika amin'ny andininy fahafito zany tenin'Andriamanitra izany. Luka toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia le tsy maintsy hamonoana ny Paska. Ary Jesosy naniraka ny Petera sy Jaona ka nanao hoe, mandehana ka amboary ny Paska ho antsika. Ary hoy ireo taminy, aiza ny tianao anamboarana azy? Dia hoy izy taminy, indro raha miditra ao an-tanàna ianareo, dia isy lehilahy mitondra siny feno rano ifanena aminareo, manaraha azy ao amin'ny trano izay idirany. Dia lazao amin'ny tompotrano hoe, izao no lazain'ny mpampianatra aminao, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatro? Ary izy anoranareo efitrano malalaka ambondriana izay efa nasiana fipetrahana hanina amboary. Dia nandeha izy ka nahita arak'izay efa nilazainy taminy, dia namboatra ny Paska izy. Amen. Ny mpianatra indray eto ry havana no miresaka amin'i Jesosy. Mpampianatro, aiza ny tianao hihinanantsika ny Paska amin'ity indray mitoraka ity? Tena mahaly Jesosy arak'izany tantara zany hoe, mandehana ao an-tanàna ianareo izy dia isy lehilahy anankiray miloloha siny misy rano, dia arao izy fa ao ianareo no isakafo anaovantsika ny Paska ao anatin'izay. Nagaga tokoa ry havana fa tsy mba tany an-tepoly, tsy mba tany am-piangonana, movatsy tandindony zavatra misy amintsika ankehitriny, ny fanontaniana hoe aiza ny tianao anamboarana ny Paska? Fa ao amin'ny efitrambony, araka ny tenin'ny soratra masina hoe, ao amin'ny efitranonareo mangingina, dia ao ny tompo miona aminareo amin'izao Paska zao. Dia lasa ny mpianatra mbola fanamboarana koa zany, mbola fanomanana koa zany ry havana. Ianao zay mandry an'izao fotoana izao dia ataovy mifantoka tsara amin'ny tompo ianao, mba hiomana, mbola mba hiomana ihany koa ankehitriny, fa ao amin'ny fonao le toerana ambony tiany Jesosy hinanana ny Paska androany, ao amin'ny toerana izay misy anao ao. Ny foko ry mpamonjy mangetaetanao, maniry lalandava ikambana aminao, tsy afaka ao am-poko e, ny fanirinanao honeno reny foko ho lapanao. Olona ny fahotako raha akekezinao, tsy misy adalako izay tsy afaka ao fa tsy afaka ao am-poko e, ny fanirinanao honeno reny foko raha lavitra anao. Ataontsika izany hira izany. Pamunzi mange taetanau mani ranata ijambana minau sia fakawabuku nifa nirinanau teto isantsika iandry havana. Raisitsika indray vetivety ny bokin'ny Jaona toko 7:10. Ary tena tiany Jesosy ianao hifantoka tanteraka amin'izay. Jaona toko 7:10. Raisitsika amin'ny andiny voalohany, anaraka an'izany tsara mihitsy zasy ianao hampatonga anao tena ho tafaray tsara amin'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Paska, satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana
elany amin'izao tontolo zao ho any amin'ny ray ary efa tiany azy zay amin'izao tontolo zao izy dia tia azy hatramin'ny farany. Ary mbola teo amin'ny fisakafoana riva ary Jodasy Iskariota zanaky Simona efa nomeny devoly saina raha teo mba hamatika azy, sady fantatra Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany, ary Andriamanitra ny aviny sady Andriamanitra koa ny iverenany, dia nitsangana ny ala teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famaohana ka nisikinany. Ary rehefa vita zany dia nampidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famaohana zay nisikinany. Dia nakeo amin'ny Simona Petera izy, fa hoy Petera taminy: Tompoko, ianao va nasa ny tongotro? Jesosy namalaka nanao taminy hoe: zay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao rahatrizay. Fa hoy Petera taminy: sanatria raha nasa ny tongotro ianao. Jesosy namaly azy hoe: raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Dia hoy Simona Petera taminy: Tompoko, tsy ny tongotro ihany ary, fa ny tanako sy ny lohako koa. Fa hoy Jesosy taminy: zay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa. Ary ianareo dia madio, nefa tsy ianareo rehetra, fa fantan'ilay efa matika azy, ka izany no ilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Amen. Zay ry havana, zay ny tena raha ry havana. Alakamisy masina tahaka an'izao teo amin'ny fotoana fisakafoanana hariva tsangana tamiko Jesosy hanasa ny tongotry ny mpianana. Tsangana tamiko Jesosy hanasa ny tongotry ny mpianana. Zavatra nahakahaka taitry Petera: ianao va tompo nanasa ny tongotro? Sanatria amiko raha izany ozy. Hoy Jesosy namaly moramora hoe: zay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao rahatrizay. Zay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao rahatrizay. Tsy ny tongotro ihany ara hoy Petera, be fandaharana, be fanazavana, fa ny lohako koa. Ohatra mbola tehiteny ray Jesosy hoe: dia tsy mahalala ninninona mihitsy ianao ry Petera. Dia namaly moa izy hoe: ny loza izy tsy sasana fa ny tongotra ihany, fa ny maloto ihany ny sasana, fa zay efa madio tsy mila sasana intsony. Tonga amintsika ry havana zany androany. Vanim-potoana tsy fametrahana fanontaniana zao ry havana. Vanim-potoana tsy feritreretana ny makaiza sy ny makaiza zao ry havana. Hanampitrotraka anao zany. Jesosy no milaza hoe tsy fantatrao zany, fa ny anjaranao androany raha mety ianao, zavonina anadio anao. Raha mety ianao, zavonina amela ny elokao, hanasa ny tongotra ao zay maloto. Ary zany taridalana zany ny hitariana antsika mihitsy, hitondra ny tenantsika amin'ny tompo, tena mba hadio, tena naiky ho diovin' Jesosy androany. Ataovy hoe ohatry ny elabe tsy ny sasy zasy ianao ry havana, ataovy ohatry ny tena zany mihitsy androany. Ely zay ny tonikirany namantsika raha moa dia manao an'izay hoe: zay ely zay anandao anao Jesosy, zay ely zay tsy natsiaro anao, fa ankehitriny andao anatona an' Jesosy tsika ry havana. Fa ny alakamisy masina tahaka an'izao, fotoana fanadiovana, fanamboarana ny tsy nety rehetra amintsika mpianany, amintsika mpanompony. Dia meteza ho sasan'ny tompo, aza be fanontaniana mihitsy androany, teny tokana monja nataontsika hoe: Jesosy eo, mamindrafo amiko ianao, diovy ahako, inona daholo ny maloto amiko, ianao Jesosy mahita ny maloto amiko rehetra.
dia hoeninao ny fanahy masina hibanjana anao, hikasika anao, ilaza aminao ny amin'ny fahotanao rehetra ry havana hoe zao tsy mitovy ny fahotan'ny olona tsiraray hafa samy manana ny fahotany, fa rehefa Jesosy ny tonga eo aminao tsy maintsy mikasika ny maloto amin'ny tenanao izy izay tia ny ampibebahana anao, ka rehefa heninao hoe nizay fa misy zavatra tonga ao amin'ny fonao sy ny sainao dia manatona ny Jesosy ao anatin'izany. Nandao anao hoe lao raiko 700 rehefa fanaontsika izany nefa tena ho ataontsika androany amin'izao alakamisy masina izao. Zaho dia te hody maniry ankina antrantranao, zaho dia te hody 700 ao amin'ny firana protestanta ny ataontsika ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa ary ny andininy fahadimy. Rehefa tonga ny andininy fahadimy dia ndaontsika andohalika eo amin'ny tompo samy mitondra ny tenantsika amin'Andriamanitra, tena hibebaka angataka fanadiovana ary teny amin'i Jesosy hoe mety a Jesosy, mety ny hodiovinao androany. Eo am-pitsanganana nanaovantsika ny andiny voalohany sy ny faharoa ary dia ny andiny fahadimy mandohalika isika rehetra. Tsangantsika rehetra. Simba ive satrany ziokanao, simba ive satrany ziokanao, zaho meteo diao. Titamy ao raiko malala, titamy ao raiko malala, lora sunita naku titami au raju malanora sunita naku. Indro fatazako ny sandrinao andohalika tsika rehetra, indro fatazako ny sandrina, zaho dia teo diao. Mitsotra mba isaka minare, zaho dia teo diao. Titami au raju malanora sunita naku, titami au raju malanora sunita naku. Samy hivavaka tsika ry havany entoraka amin'i Jesosy ento amin'ny tenanao rehetra ary meteza ho sasany androany. Jesosy eo manatona anao zay,
mangorooro ny fanahinay tompo mieritreritra n'izany zavatra rehetra zany tahaka ny apôstôly Petera zay Jesosy. Tsy hitanay zay atao, tsy hitanay zay ao ale, tsy hitanay zay ho sarangotina. Indraindray ary zay dia mametraka fanontaniana adaladala, manaonao foana. Misaotra anao Jesosy ny amin'ity androandroany ity zay nampatsiarovanao anay fa misy zavatra tsy takatry ny sainay ny amin'ny fitondranao, misy zavatra tsy takatry ny sainay ny amin'ny fitantananao, fa nampanaiky anay fotsiny ianao hanaraka ny sitraponao. Ary ndreto zay tompo mandohalika manoloana anao ankehitriny mitondra ny tenanay, mba diovy ara Jesosy. Hainao ny mandinidinika anay rehetra, hainao ny mahalala anay rehetra, mahalala ny fiainanay, any miafina indrindra ny atilala ny fanahinay rehetrarehetrarehetrany. Hitanao daholo tompo zay rehetrarehetra mampisaraka anay aminao, hitanao ny maloto any anatin'ny fona ihany, any anatin'ny saina maneritreritra ihany Jesosy. Ary tsisy olombelona mahadio an'izany afa-tsy anao rery ihany. Dia ianao ny antononay ankehitriny, ianao ny antononay amin'izao ora sy fotoana izao. Afantatray tompo fa ianao koa nefa nilaza hoe zay manatona tsy mba misy ho laviko na dia ray ary. Aza lavon'izay Jesosy, aza lavon'izay na dia manaonao foana ary, aza lavon'izay na dia indray ara tompo misy zavatra tena tsy araka ny sitraponao vitanay. Aza lavon'izay androany fa mitodika aminao. Ary ho arivo taona lasa zay nanasany sy tongotry ny mpianatra ao ianao. Ary androany tompo fantatray fa tsy amin'izany fotoana izany tsony ianao fa Andriamanitry ny ankehitriny sy ny ho avy ihany koa eto amin'ity tokantranonay tsiraray avy ity no hitalaonay aminao Jesosy. Raha mba mety ianao ary fantatray fa mety ianao satria marina ianao raha miteny. Ary zay rehetra nanatona anao tokoa tsisy ny lavinao, ary zay rehetra miantso ny anaranao Jesosy no vonjena. Ataovy tonga amin'ny famonjena ny tsiraray avy androany, ataovy tonga amin'ny famonjena Jesosy, ataovy tonga amin'ny famonjena ny ankonanay, ataovy tonga amin'ny famonjena ny fianakavianay manontolo, ny firenenay tompo. Tsisy teny ambaranay androany afa-tsy ny fiantsona ny famindramponao, fiantsona ny famelan-kelokao. Fa ianao nefa nyteny fa fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo, zanynao paretako ny famindrampoko aminareo. Ary zany fitiavanao tsy miovy zany Jesosy antenainay androany, mametraka ny fiainanay zay eo ampelantananao Jesosy. Mentoraka aminao mba diovy zay Jesosy. Ary eo aminao no isy anay, eo amin'ny fanatrehanao ny itoeranay, eo ampelantananao ny elofanay, fa tsisy marombaka zany ny eo ampelantananao. Misaotra betsaka Jesosy, misaotra betsaka Jesosy. Enako tompo nefa nanome fahefananay araka ny teninao, atoero ny devoly dia andositra anareo izy. Ny devoly koa Jesosy nanao anay sambobelona, dia nandray anay izy, dia nataony mpiasany zay, nataony manatanteraka ny fahotany zay. Androany Jesosy raha miazakazaka mentoraka aminao kosa zay, ianao koa anao sambobelona anay. Ary androany zay Jesosy noho ny amin'ny fahefana zay nomenao hanohitra ny devoly, fa ianao no nyteny hoe toero ny devoly dia andositra anareo izy. Fa zao famantarany zao ianao anaraka izay mino, hamoaka deminy amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy, handray menarany izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany, hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Koa hery sy fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy vela sy kiravan'i Nazareta, androanay ny asan'ny Satana sy ny asan'ny devoly, ny asan'ny maizina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Androana an'izany tsy anankely tsy anapahefana, ny herin'ny ota rehetra, ny herin'ny fanondrona ny fahafatesana rehetra, ny herin'ny Satana sy ny forongony amin'ny anaran'i Jesosy mahery avy any Nazareta. Androanay an'izany, miala amin'ny tsiraray avy, miala amin'ny ankonanay, miala amin'ny fianakavianay, ho any amin'ny fariny rehetra matramatrak'izay, any anjara toeranareo any Jesosy zay. Izy nefa niantso anay, izy nefa nifidy anay, ary misy fefy manodidina anay, fa ny afon'i Jehovah mandoro anareo. May levina amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny afon'i Jehovah ny fanaratsy rehetrarehetra, hatramin'ny aretina sy ny forongony na inona na fafilay ratsy tsy manana anjara aminay zany, fa ny anaran'i Jesosy mahery avy any Nazareta hanoeranay an'izany, dia andositra mitahotra ny fahavalonay. Fa ianao kosa Jesosy
misandrata amin'ny mampanjakanao, misandrata amin'ny mampanjakanao. Raiso ny toeranao Jesosy, raiso ny toeranao, raiso ny fonay, fa ny fonay ny toeranao midira Jesosy ao anatin'ny fonay ao ianao, manjaka ao ianao. Aza vela isy zavatra fa Tompo, aza vela isy zavatra fa mihitsy anjaka ao anatin'ny fonay afa-tsy ny fanatrianao rery ihany. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy androany, misaotra betsaka Jesosy, afaka nandray anay ianao. Misaotra Tompo, dia ampelantananao ny fiainanay rehetra. Misaotra Jesosy. Sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika zay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ao kavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any aviny tsara mivelona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Firana faefatra amin'ny 300 ao amin'ny firana fifoazana ny ataontsika. Ny foko no mifaly, fanavotana, voaelika ho very hafanafahana, homenako lovako ny lanitra fonenany voavitra. Dia tsy ny ety no ifaliantsika, andao zany fa Andriamanitra namboatra tsara lavitra ho antsika ankoatra ny ety, fa ny zava-poana ihany etya, fa dia ny olon' Jesosy sy mitoetra ao amin'ny fanatriana zany mahazo an'izany famonjena sy ny fiainana mandrakizay zany. Andiny voalohany ihany. Falifanavuutana vayeluka mruvelifanafana anarumena kuluvakunila anisha funena nivoavusa tiniete uifaliaku vasatapo naraeti Sinu ajasanau ifu ariandanichari. Ndao me voninahitra an'Andriamanitra tsika riavana, voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Haleluya. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia ho tanteraka tokoa ane zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny fanahy masina. Amen. Andre ny tenin'Andriamanitra antsika zao ry havana, eo am-piomakomanana an'izany tenin'Andriamanitra izany no nde mba anaraka hira anankiray tsika, dia le hira hoe ianao Jesosy no azo iantsapazana, dia anomana ny fonao vetivety ianao ao anatin'izany andre ny tenin'Andriamanitra. Simita
sana familia wanashe ana isa fiengan sana kawiza isu kaseu andulu ana nifi regeta nifia ana isu isere fauta ana bila sisini adala ana uyo tetekelifu uma fikiriza yanzu tehe familia wanashikana isu fiengan sana kawiza isu kaseu andulu ana nifi saketa nifia nana isu isere faguta ana dia sisini agala ana uyo tetekelifu uma fikiriza yanzu sana jira yotupunifitia fana yana nuazu yang sapa sana yang ditulike ena yang sakule famba undena maka unena maunena itechana fenda ana sana nijuta sana ria yotupunifitia fana yana nuazu yang sapa sana. Dia ngolonantsika ny ariavana ny fahasoavana ampiadana n'ilay Jesosy Kristy tomponsika. Mivavaka isika misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao izay Jesosy ny fitiavana sy ny famindraponao mbola tratran'izao alakamisy masina izao indray. Tsy avy aminay izany fa avy aminao. Androany ny fotoana lehibe indrindra izay nanomezanao fampianarana ny vavahanao ho an'ny mpianatra ary nanambaranao any any akoatra rehetra any sy ny fampahaletenana ho an'izay mino rehetra mbola faly izay miaraka aminao eto androany Jesosy mitenena araka ny fombanao fa miaino izay mpanomponao misaotra tompo. Amen. Miavana ny tenin'Andriamanitra izay ambara amin'itsika androany ho an'ny olona rehetra izay manaraka an'izao olona-feo an'ny radio fimpazatoa izao indrindra fa ny FPVM rehetra any Madagasikara ny fitandranomasina aiza maiza misy adika fifaliana mbola ionana satria fampahirizana no enty ny tenin'Andriamanitra miara abatsika tompo. Ny teny no entika amin'ny fampahiry androany na olazaina dia betsaka ny zavatra tokony ambara androany satria efa voalaza teo nanahitana ny nanasany Jesosy ny tongotry ny mpianatra dia mbola ho avy eo koa ny nanadiany Jodasy dia mbola ho avy eo koa monana nataon'i Jesosy ny mpianatra dia mbola ho avy eo koa ny vavaka izay nataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra. Izany rehetra izany tena milaza be dia be ny zavatra tiana ho ambara androany. Kanefa kosa ny amin'ny Pasika sy amin'ny zava-dehibe ny Alakamisy Masina dia miverina ago somary andalina kely tsika amin'izay efa voalaza ny mpitarika tao
dia eo amin'ny jona toko fahatelo ambin'ny folo dia ny nanasan'i Jesosy mitongotry ny mpianany zany a araka azy voraikitra ary efa vovaky teo a ny jona toko fahatelo ambin'ny folo manomboka amin'ny dimy voalohany ka tamin'ny adin'ny fito ambin'ny folo mita fa zany hoe tsy hamaky anazy fa etsy avy hatrany a ho amin'ny fampahelena miaraka mamaky isika amin'ny andininy voalohany a manomboka amin'ny anarany any talohan'ny andro pasika satria Jesosy fa tonga ny fotoana ianarana zao a ho any amin'ilay any efa timy aly zay amin'izao tontolo zao izy de timy aly atamin'ny atreo Jesosy abatika efa mampianatra izy dia tia manao sarisary tia manao fanoharana hitasika am'izany a ny teniny hoe izaho ny vavahady n'ozy izaho ny mpiandry tsara ohatra izaho ny tena voaloboka ohatra fa eto am'ty teny ty kosa izy zay efa nyvakiny mitarika teo dia laza fanoharana anankiray kanefa fanoharana tena naseho maso ary izy mihitsy niditra ao anatin'ilay fanoharana aninona am'izao pasika zao mba hifantsika tsara ao an-teniny mpianatra ary mba hifantsika tsara ao anatin'ny sika fiaino a izany teny sy fanoharana nataon'i Jesosy Kristy tompo a izany ary zany fanoharana zany dia ialoavany tena vakoika hoe tonga ny fotoana ianan'i Jesosy de tia am'izao tontolo zao any ray ary efa timy aly zay am'izao tontolo zao dia timy aly hatramin'ny farany zany hoe tena toko nampahafantarana dia seho mety fa androany no an'ny ony a ny farakapony amin'ny fitiavana ko farakapony amin'ny fitiavana ny mpianatra ko androany a ataony tsara ny mpianatra fa tsy takany hoe tomfo rehetra izy fa tomfo hafa manana ny maha izy azy dia miditra ao am'izany teny fanasana ny tongotra nataon'i Jesosy zany a isika fa raha ozy ka miresaka an'izany fanasana tongotra zany satria ao anatin'ny pasika isika zao dia tsy maintsy hita tanatongo zany a ny teny momba ny hazo fijaliana satria mahatonga ny fotoana fa hoany amin'ray dia tsy maintsy mandalo miombo amin'ny hazo fijaliana izy mandatsaka ny rany izay vao lasa makany ny fenatsika zay vao miakatra manderaka ny ray ary de tsy azo sarana ny fanasana kosa sy hazo fijaliana izy tsika ny famakina ny andininy fahefatra sy ny fadika ohatran'izao ny zavatra andrasitanga dia mitsangana miala teo am-pinanany Jesosy ka nametraka ny lambany ary nakalamba famoahana ka nisy kinany ary efa vitsy zany de napidina rano tamotavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famoahana izay a misy kinany namoaka azy izy a afany a amin'ny lamba misy kinany zavatra fihetsika mahazatra fihetsika hitanina re atao any Palestina satria izany mihitsy ny fomba fifanaoany misy fotoana dia misy olona manasa ny tongotra ary de misy mamafany zany a ary mamafany zany a dia tsiny fa
diandia eto zany a mahazatra atsika araka ny terenanay aona teo dia lay dikany anankiray efa mahazatra hoe inona moa ny dikany zany manasa tongotra ny mpianatra zany de rehefa fantatritsika hoe aoka mba hifanofo ny mpianatra aoka mba hifandefitra aoka mba hifanaja na hidina ambany de ambany tokoa ara noho ny hafa mba hitsin'ny fiarahamonina sy fakadiavana zay a mazava antsika isana mitanandro fa eto androany kosa raha ohatra ka mandinika tava dia amin'ny valikely ny atao ny tetera zay takiny tsy azo ny tsara ny zavatra tiany jesosy ambara dia nahita dikany azo olona isika raha ohatra ka asitsika lohateny aloha io nanafany jesosy kristy tombony mpianatra io dia akaleka hoe izany vavahadiny izany tena tsara izany tena voaloha dia azo atao androany ny teny jesosy hoe izany tena mpanasa izany tena mpanadio zay a no tena fitrahana ka ny voalohany drina de zao misy fanadiovana fely sy tanteraka fanadiovana ny mpianatra fanadiovana tsika tsy ray avy ze mino ataon'i jesosy eo amin'ny azo hitany zay ny voalohany a fanadiovana felo tanteraka ho an'ny ze mino ataon'i jesosy eo amin'ny azo fatitsika mety ny fahenina hatramin'ny fahavalo tena teo amin'ny simona tetera jesosy aloha tetera taminy ianao va no anasany tongotra jesosy namaly tena anao tamin'ny hoe izay atao tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao rahatrizay zao petera taminy sanatsira anasany tongotra jesosy namaly azy hoe raha tsy hosasako ianao dia tsy manana anjara amiko atsy tetera eto zany a tena tsy naraiky mihitsy a miozongozodo mihitsy hoe sanatria raha anasany tongotra sanatria raha ianao tompo raha ianao mpamono mihetry telo ambany de ambany taky ny elevo ka anasany tongotra zay olona ambany de noentinao de kanomponao ka zany ny lozika ty ambolokolo zao zany anatin'izay tetera fa ny lozika de zao ny ambany a no manasa ny tongotra ny lehibe ary tsy mety ny ambany a no manasa ny lehibe fa tsy ny lehibe ny montina ambany de ambany a zay a mihetry tongotra ny many ny fahefaly satria mihetry ny fahefaly lay ny velona mpamonjy sy mpanjaka de manjary hiavitra ny fanazavana any mission jesosy ty ambony tany iraka napanaovana jesosy ty ambony tany de oampitany am'letikanatetra manjary hiavitra manazava an'izay tsy miteny ny fenitety zay zany mahatonga anazy tena nandany tena nandavy anefa na izany eo jesosy etera teny mivavito izay anaoko zao any tsy fantatrao akehitriny fa ho fantatrao kosa raha tsy zay ary zay tsy fantatrao akehitriny zay fa ho fantatra raha tsy zay zay ny tiako ampafantarina antsika indray manipika fotsiny androany dia inona zany fa tsy mbola nampafantary tsy miditra tao ateny reto mpianatra zao lalany azy io jesosy zao ka ny dikan'ilay hoe raha anakizay de hoe rehefa aseho any avinany rehefa voakivo ny tantara any avinany amin'ny fotoanany pasta izay ho aleny jesosy afaka fotoana fotsiny sy ny fitsanganany tena maty de ho fotatra reo daholy a ny dikany zao zavatra rehetra fanasana ny tongotra zay omeko anareo zao zay zany zay mampatonga amin'ny teny aminareo hoe misy fifandraisany lehibe ny fanasana tongotra sy ny azo fijaliana ny fanadiovana nataon'i jesosy kristy tompo eo amin'ny azo fijaliana ho petera amety mavavary anadio raha anasana ny tongotra ianao ay ma sanatria raha anasana ny tongotra ianao ho jesosy hoe
raha tsy safako ianao a dia tsy manana anjara amiko na inona na inona, tsy manana anjara zany hoe tsy tafaray amiko ianao, tsy misy fifandraisana amiko sy aminao intsony. Noho izany raha tsy misy ny hazo fijaliana, raha tsy misy ny fanadiovana miaraka amin'izany hazo fijaliana izany ho an'izay olona mino dia tsy possible amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Tsy misy fifandraisana azo atao amin'ny Jesosy Kristy Tompo raha tsy misy ny hazo fijaliana, raha tsy misy ny fanadiovana eo amin'izany hazo fijaliana izany. Noho izany a ny famonjena mandrakizay a dia mandalo tsy maintsy mandalo eo am-pototry ny hazo fijaliana sy ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Ny tian'Andriamanitra eto izany, ny tiany Jesosy eto izany a dia laza tsara ny mpianatra antsy hoe ry mpianatro oka mba andray anareo ho fanomezana izao fanompoko ataoko aminareo zao a dia ny fanasako ny tongotrareo a dia ny fanasako anareo raha tsy zay. Ny fanomezana izay ataon'Andriamanitra tsika olombelona androany araka ny amin'reto mpianatra eto dia ny manay ary ny mampiorona isatsika amin'ny Jesosy Kristy Tompo amin'ny ranany fahafatesan'i Jesosy Kristy Tompo reny a izany azatsika fifandraisana izany. Zany hoe raha vadika zany hoe iny Jesosy aseho fa ho foaty izy tomboka amin'izao fotoana izao ary tsara aminareo zany fahafatesako izany fa rehefa maty a dia tsara ny fifandraisako aminareo a hanananareo a ny fiainana mandrakizay. Izany zany araka ny teny teo ny fanasana tongotra voalohany dia lazay tao a olay fanadiovana ny olona rehetra ataon'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny mino. Ary olo manatanteraka an'izany a dia izay nefa ny tompo ary natanteraka izany a dia ho ara-dalàna ny fifandraisana amin'ny olona tsy Jesosy Kristy. Zay fanadiovana indray mandeha nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io mampatonga ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ho tanteraka ho feno amin'ny alalan'i Jesosy. Fanateran'i Jesosy sy narahany indray mandeha eo amin'ny hazo fijaliana. Kanefa ny fampianarana eto izany eo a mbola toy ihany. Faharoa dia zavatra mitrango avy dia zao ny fanadiovana dia tsy maintsy atao a isanandro, atao a tsy tapaka dia ny fanadiovana ny fo, ny saina, ny fanahy, ny vatana, ny maha-olombelona antsika rehetra ray manontolo mandritra ny fotoana izay hiainantsika sy andehanantsika ety amin'ny izao tontolo izao a ity. Andehanantsika aty amin'izao tontolo izao ity. Mila fanadiovana isanandro tsy tapaka. Zay le makitsika ny pasivy ka ny faraika folo. Dia misy mora tanteraka aminy tompoko sy ny tongotra ihany ara-panataraka so isanandro rehefa madio avy ianareo madio rehefa ianareo tompoko sy pitera ny tongotra ihany ara ho Jesosy hoe tia madio ahy tasana inona ny zavatra raisina amin'izany teny tompo zany. Eto Jesosy dia ohatran'ny anamarika hoe intsony ny fanadiovana feno sy tanteraka. Ny fanadiovana feno sy tanteraka ho tanterahany eo amin'ny hazo fijaliana ihany koa. Dia nanomborany amin'ny tena ny indray mandeha fotsiny ihany. Fa eto kosa izy dia milaza ny fanadiovana feno sy tanteraka. Ny fanadiovana feno sy tanteraka dia ho tanterahany eo amin'ny hazo fijaliana ihany koa. Dia nanomborany amin'ny tena ny indray mandeha fotsiny ihany. Fa eto kosa izy dia milaza ny fanadiovana feno sy tanteraka. Ny fanadiovana feno sy tanteraka dia ho tanterahany eo amin'ny hazo fijaliana ihany koa. Dia nanomborany amin'ny tena ny indray mandeha fotsiny ihany. Fa eto kosa izy dia milaza ny fanadiovana feno sy tanteraka. Ny fanadiovana feno sy tanteraka dia ho tanterahany eo amin'ny hazo fijaliana ihany koa. Dia nanomborany amin'ny tena ny indray mandeha fotsiny ihany. Fa eto kosa izy dia milaza ny fanadiovana feno sy tanteraka. Ny fanadiovana feno sy tanteraka dia ho tanterahany eo amin'ny hazo fijaliana ihany koa. Dia nanomborany amin'ny tena ny indray mandeha fotsiny ihany. Fa eto kosa izy dia milaza ny fanadiovana feno sy tanteraka. Ny fanadiovana feno sy tanteraka dia ho tanterahany eo amin'ny hazo fijaliana ihany koa. Dia nanombor
ilaina tsara mihitsy a ny fanadiovana atsika isan'andro a ety amin'izao ny fanadiovana zany ny fanadiovana any Jesosy ny azy na olitra indray mandeha fotsiny ihany zany ary zay ny fototra izay ny fanasorana ny olombelona rehetra indray mandeha zay tsy mivily roa tsy mivily zay a ny amin'ny faheniny sy ny fabe ny andininy manaraka kosa andininy tontolo andininy fapolo milaza ny anana fahakazana anana fahazana anana fomba fanao adio isan'andro ny fanahy atsika mila manadio ary moa tonga Jesosy ny hoe mila aina tolo na mahazo tanteraka fanetonotika mandeha isan'andro miboaka ny tany mandeha amin'ny akavia mandeha amin'ny akavara raha mandeha tsy maky aloha aloto zao tontolo zao le aloto reny na fanadiovana isan'andro isan'andro zany de zao amin'ny ara-panahy dia tsy misy araky ny fidebara amin'ny kristiana no afahana androefaeatena dia atsoy rehetra atsoy isika olombelona rehetra io zay manaraka ny folo ny peratra anafan'ny tenan'zay fanahy na andalokany tsy hipetrahany zay mahazo atsika am'izanytsika zay a ao amin'ny pasify hoe raha miaika amin'ny fahotatsika de matokosy maro izy amamera manadinatsika tsy fahamorinana raha ohatra ka io ny fanasana ny tonga dia dika ho ifidebana isan'andro isan'andro amin'ny loka zay mahaika zay mahazo atsika isan'andro isan'andro tsy manao ny marina kana ray ara izany kosa dia tsy azo amin'ny fanateran'i Jesosy Kristy ny rano sy ny tenany teran'ny fijaliana zay nataony indray mandeha tamin'ny zao azona loka ny mpitsoa izao zay a minao fa mazava tsara zay ary farany zany miandro jerevana ny amin'ny tapany fatily dia lefa masitatra atsika de le hoe ny fanadiovana ny tongotra dia ny fanatridena ny mpianatra amin'ny fanompona amin'ny fifaliana amin'ny sisiperetra atao na dia araka ny terena ary anetritena isika ao anatin'izany zay dia raha apetraka fotsiny zay de zao ny zavatra azombara hoe miazo fijaliana tsy maintsy mandalo atsika azahoana fanadiovana firaisana amin'ny Jesosy Kristy tompo vity indray mandeha zany ary misy fampianarana aminazy hoe fa vity indray mandeha ny famonjena azo manao an'izay tsika fa eto a mbola ampianarany tompo hoe vity indray mandeha ny famonjena fa ny fanasana ny tongotra kosa ny fanadiovana ny loto mahazo atsika isan'andro isan'andro kosa de tsy maintsy atao a isan'andro zany a eo tanteraka ny firaisantsika amin'Andriamanitra ary eo anatin'izany dia satria didy fitiavana ny didiny Jesosy Kristy tompo dia hifankatitsika ifamela helokotsika ifanasa tongotritsika ifampitondra n'izay mavesatritsika mba ho voninahitra Andriamanitra ary de izany nataony ao amin'ny andininy farany fianarana no meko anareo a mba hanaovanareo am'izany ary zany fianarana zany araka ny teneniko teo a de tena naseho hitafatana mihitsy ny tompo a sy le aza iny mampatongana azy ny teny amin'ny andininy faefatra amby folo hoe koa raha izaho tompo mampianatra aza
ny manasa ny tongotra reo a ianareo kosa tokony fanasa tongotra fa fianarana nomeko anareo hanaovanareo a arak'izay nataoko taminareo koa fianarana na hoe modely zay tiany tompo lazaina koa hoe modely no napetrako taminareo a ho hita maso tokoa efa ho mananako ny fotoana dia modely zaysika efa fantatritsika satria misy eo amin'ny pasitera ao misy eo amin'ny tokantrano any tokantranotsika tableau lay sary natao Leonardo da Vinci lay misy an Jesosy mampandray ny fanasan'ny tompo miaraka amin'ny mpianany roa ary io tableau io zay natao tany amin'ny taona 500 any dia tableau be napetraka tamin'ny rindriny katedraly be anankiray any Milan any Italia any ary io tableau io a de 6 metatra lavany ary 10 metatra ny vahavo de tao a dia Leonardo da Vinci nandoka ny sarin'ny mpianatra rehetra zay nanao anazy teo a alaka izay a mitondran'ny fanahy azy de vita zany rehefa napalahelo taona taty oriana fotsiny a roapolo taona dia tsy mba tanteraka izany zavatra ezabe fitsikely fotsiny sisa nitarehan'olona hita fa voly izy satria etraka tamin'ny be am'lay fiangonana any atokotany fatsimbany etra rehefa voan'ny amandola sy ngorona de nitsony eo zany le izy a dia maty raha hita sisa niendriky ny olona dia natsona ny nosotoko malaza anankiray ovany Pietro Rizoli ianara dia natsony izy mba anao kopia zany hoe ary mitovy io ka tsy atao amin'ny rindrina tsony a fa atao amin'ny lamba ngezabe a dia atao amin'ny peinture à l'huile izany lasa zany a ity Giovanni Pietro ty a nanao a lay sary rehefa nanao an'lay sary izy dia mitady olona izy izy nataoko Jesosy lasa izy nakany am-piangonana nakany am-piangonana izy de mandinika ny olona tsy eo izy itsy a mety Jesosy eo amin'ny toran'io itsy a ohatran'izao ny volo ny atso makatsy fa tsy ampy ny ara-pianahany de mitady izy raha anankiray tokony 3 taona izy lehibe amin'ny tokopira ao amin'ilay fiangonana lehibe de narano maso tsy hoe arahany Herinandro a onjy Herinandro ohatran'izany ny fiainany de nizay tena lehilahy mivavaka tena lehilahy fiteny tena lehilahy manampy ny afo manatitra ny namany maninona manampy an'izay aza teo tena ity mihitsy ny ataoko Jesosy izy de ndresahan'le olona ay magaga koa ohatra ny misy amin'ilay nifidin'ilay Leonardo da Vinci taloha le olona de napetrany teo de nalainy iny a de nataony modelina de tony teo zany a ny sady ny totao misy tioa fotoana ela ny lany any mandany andro be io de nataony le izy de vita ny sisa rehetra tsy olana no nahita tery izy mpianatra rehetra Tomasy Jona mora kely zay afaka taty oriana hitan'le Jodasy izy le Jodasy naboazy abonarany ahitako amin'ny Jodasy ozy nandehandeha tany izy tsy nety nahita mihitsy nefa efa tonga ao anatin'ny sary zay zao le asy a tam'le sary a ty efa simity lasa izy nandeha lasa izy mitady zay andro ahita izy olona lava ohatrany tsy de mafitoerana fizy mahirihery fiteny tsy revany volony tena ity tsy mety ty ozy izy rahany ihany ny fombany atonony am'izay le olona azafady tompoko satria aminao ary ohatra ka mba mety ianao olona hoe mety
mety misy vola azo zany sa tsisy vola de ozy izy le peintre Pietro Lisoli tena ohatrany famaliny Jodasy mihitsy ny famalin'le olona ty tena mety tena misy ty tsy zany mantsy ozy izy fa ozaka ianao de mba alaiko ianao mba atao hosodoko amin'ny tableau tena lehibe mihitsy de mba tonga ny amiko ianao de maharitra ilailany mihitsy hanaovana le sarinao tozy le olona de otrino ianao am'zany tonga de faly le baloko tena expression Jodasy ty tena expression Jodasy izy ty tena misotra Jesosy fa nomenao anazy Jodasy Jodasy tonga ataony fleko makany sakafo rehetra tsy miala vola mihitsy na vola ihany afa izy nahitan'le Jodasy lasa am'zay izy niditra teo anatin'ilay studio teka ataoko ao mo elabe andokoka peintre lasa ihany lasa ndroa andro telo andro erinao ihany le kodisy agaga anazy any ozy izy zany ozy izy efa niditra taty efa namenosary mipetraka telo de ozy izy mandoko azafady to tsy mbola naka olona ohatranao tety mihitsy tadidi tsara efa taona mahery zay ohatran'izao zory nataonao de za mihitsy miteto nataonao Jesosy tam'izay de olona hoe tsy possible zany fa le olona nalaiko teo le nalazaiko taminao atao Jesosy de olona tsara fa olona tsy tia vola tena olona tsotra mihitsy de izy za ihany fa rehefa taty orina ka no fiainana de zao azao am'izao fotoana zao andeha vola iavana ny zavatra rehetra iava kepoka teo ngiam-pamidoko kanefa nolay hosodoko tanterahany de tanterahany hatramy farany any iza le olona nalainy teo le Jesosy any la efa nandany fotoanany sy ny any iny any mbola lasa Jodasy de miova tahaka ny fomba ny Jodasy any avany amy teny aminao zay mampasosy miditra mety raha tsy ho sasako ianareo sasako ny tongotrareo isanandro fa ianareo mandeha io sy mivezivezety sy rio idirany de voly ianareo miditra ao anatin'ny tranonareo sy mitokantranareo sy mifonareo lay satana manapotika aminareo ary satria ny fitiava olo zany loharano ratsy indrindra ahafahany satana mangitratsika lay olona zay teneny Jesosy hoe andao efa matianao falavo andao hiveriny andao hivavatry andao hitondraka am'ilay Jesosy Kristy tompo Jesosy io sasaondray falalototro de la tsy Jodasy ianao fa mijana lena Jesosy isanandro fa raha tsy ianao raha tsy misasany Jesosy ianao raha tsy misasany isanandro amin'ny fibebahana sy ny fifonana amin'ny fitomanina de miverina le Jodasy ianao fiainana ianao tsy ndova lay fiainana matzay hoy Jesosy amaranako anazy ao amin'ny jaolina toko faefatra amby folo hoe aza manaheno ny folo fanimoan'Andriamanitra minoa fa ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro fa anterana ohatra fitoerana ho anareo ary efa andeha avo indray handray anareo ho any zany mitiny Jesosy Jodasy ane tsy nandeha miditra tamin'ny toerana nandehanany Jesosy io na de ny sasany Jesosy antongony voasasany ny tombony Jodasy fa very any amin'ny afika izy satria tsy nahita n'le famelan-keloko nataon'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana tsy nahita ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty satria tsy zava-dehibe teo amin'izany satria tsy mety ny sasan'i Jesosy ny tongony taoriany izy tamin'ny maty ny Jesosy Kristy tompo fa lasa nandeha namono teny izy tsy nanaitry satria entiny mety ohatra de zay ny kamarany antsika mbola mandeha mbola mahapoa tiatsika Jesosy mbola mandondolo ambaravarany fotsika ampodiro ambaravarany fotsika diovondray ianao androany de azo an'le vavaka tsara zay natao teo Getsemane zay tsy mba azo Jodasy zay tsy mba fantany koa fa mipetraky ny tompo ho fantatritsika androany mahereza ny mpanao herinandro azy
ny tompo mombanareo hoan'andriamanitra lehibe ny voninahitra ova jesosy miasa reheleneny teninao ary dia tsy hiverina amin'izay nany hanao azy hoan'ny voninahitra mandrak'izay misaotra tontolo amen. Dia mametraka ny mandram-piona vetivety aminareo fa dia anatin'ny fahitalavitra atao anatin'ny radiotsika olo ny fampandre mandram-piona tontolo. Messo sognati tanai falla chiesa caniu sina nitarana simanda zilazi sesosio zitsuni Izamuni tarana vetie Ramiuti nyanove klia Hazipitu manjaku sadia Batsinzu vireniza naka Kasi tambitamby no nandrasan'izany izay tao resy anaty kanjo daroka mafy sy teny nandratra no tambiny avy any tsy anandadilady tsy fantany mantsy fa misy anoany mijery ty zany izay feno toreo andrasako iandry andrasako foana andrasako eto na mila oleo It's
Sotra tompoko miarahabantsika rehetra na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina amin'izao andro lehibe amin'ny jiosy zany fa iny zany no antony anaovana zao fandraisana fanasany tompo zao alohan'izany rehetrarehetra zany anefa dia tsara mampafantatra anareo rehetra any an-trano any fa pasteur Randrena Soldodone atao hoe pasteur Dody any Frantsa any Paris io miteny amintsika rehetrarehetra io ka raha ohatrany tsy de misy na ohatrany misy tapatapaka tsy indraindray dia ialana tsiny fa lavitra loatra aloha misy azy ka de mba anjarantsika mba mandray zay voaraintsika teo faharoa manaraka izany mino efa samy nampahafantarina daholo isika rehetra isa tokantrano fa isy fandraisana fanasamy tompo zao mba hanomana raha divay raha manana divay ianao na jus de fruit raha tsy manana an'izany ianao rano fahatserovana ny zava-dehibe azadino zay teniko zay fahatserovana no zava-dehibe araka ny tenin'ny tompo hoe zao nataovinareo ho fahatserovana marika hita maso daholo zany rehetrarehetra zany mba azahoantsika miray aina sy fanahy amin'i Jesosy tompontsika izany pasika jiosy zany ny pasika lehibe indrindra lazaiko teo ny mampahalehibe azy isa-tokantrano tsy maintsy mamono zanak'ondry anankiray avy mba azonao aneritreritra moa zany raha misy firy tapitrisa zanak'Israely de mba ohatran'izay koa ny ondry na zanak'ondry vonoina isa-tokantrano isam-baravarana tena finanana be sakafo be zay sakafo farany zay mihitsy nataon'ny tompo hoe te hinana hiaraka aminareo farany satria ny sakafo farany tao akibon'i Jesosy ny alakamisy ny zoma maty izy amin'ny 12 zany amin'ny 12 zany voalaza soratra masina de efa tsy ninakanina tsony izy zany fa ny omaly tahaka an'izao ny sakafo farany zay no nahatonga azy rehefa ninana zany sakafo be zany ao rano tsira no solony divay entiny ilazana fa fahoriana tany Egypta de ranomaso fotsiny ranomaso nitete nandritra ny 300 taona fahatserovana de nosotroana kapoka ny fisaorana nataony anarana satria faly ny zanak'Israely fa tafita somatsara
ranomasiny mena tamin'izany fotoana izany. Fandresenana izany, fandresena zany, fandresena tsy mety afaka ao am-pony Jesosy mihitsy zany. Niditra indray ny kapoko ny fahasoavana, satria tany anefitra rehetra tany tonga dodododolo ny adi-tsaina ny adi-panahy tafita ihany any amin'ny tany Kanana. Namboly dia nahavokatra tahin'Andriamanitra ny tombo ny tombo ny tombo ny tombo. Fahatserovana zany ane zava-dehibe amin'Andriamanitra. Fahatserovana zany tsy afaka ao an-tsainy mihitsiny. Ary zany zava-dehibe amin'izao andro alakamisy zao. Fa solon'le ondro be dehibe teo zay natsatsika ohatrany natono nohanina nahavoky tahaka an'izay amin'izay ny tenenany hoe zay ny pasika jiosy zay. Fa ny ankehitriny tsy zanak'ondro tsony fa ny tenako ny zanak'ondry, tenako no vonoina, ny rako ny tena fisotro. Kepoka ny mpianatra nahinao zany ane, atahoana ny fihinana zany, atahoana ny fisotro zany. Ty zanak'ondry ty dia zavatra teto amin'ity tany ty, ny faliana na vela eloka ny tiavan'Andriamanitra ny zao tontolo zao. Fa izaho amin'izay pasika vaovao ny tenako no meko anareo, nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Fa zay mihinana nyity nofoko ty ozy sy misotro nyty rako ty manana fiainana mandrakizay. Zany tsy takatra ny saina mihitsy teo aloha zany. Fanomezana maimaim-poana fiainana mandrakizay ho anao. Zay ny mahazava-dehibe ny fanorenana zao Alakamisy Masina izao fandraisana fanasan'ny tombo. Tamin'ny alina namadiana azy iny dia nandraina mofo izy. Rehefa nisaotra izy dia nanao ity ny tenako zay vakina ho anareo, zao nataovinareo fahatserovana na oviana na oviana no misotro sy mihinana ianareo. Tahaka izany koa ny kapoka. Ty kapoka ty ho izy fanekena voavoany amin'ny rako. Fanekenane vita sony amin'ny raha ho famelako ny elokareo rehetrarehetra. Fanaovinanaovina ianareo izy mihinana itony mofo itony ary misotro amin'itony kapoka itony dia manambara ny fahafatesako anareo mandra-piavaka ary mba tsarovy na oviana ny mihinana sy misotro ianareo. Atsaro azy ary tsika amin'ny hira faha 9:20 amin'ny firana 9:20 ilay avoana natao hoe Kalvari, io ny tany namonona n'ilay zanak'ondry, namonona tolomona ny vonoina, tsarovy maty ory tao an'izy. Tsy hoe maty fotsiny dia maty tahaka antsika olombelona, maty dia maty maka dokotera, fa maty ory hanavotra anao. Ivery Kalvari fa ataony tomponao, tsarovinao ny netiny mba hamonjenanao. Dia ny voalohany sy faharoa tsangantsika rehetra.
telo evero Calvary. Vavaka isika, saotra Jesosy, saotra miondrika izay, miondrika tanteraka satria mafy loatra ny nanjoanao. Ilay fifalianao voateo andro alakamisy, fifaliam-be tsy nisy ohatr'izany, sakafo be tsy nisy ohatr'izany, firaisam-po, firaisan-naina, fideranan'Andriamanitra tsy nisy ohatr'izany. Ny pitso ihany dia nivadika ranomaso, fahoriana tsy roa amantany, daroka sy ny kapoka, intsivy amin'ny telopolo. Tsy vitanay olombelona izany Jesosy, kapoka ndre mandeha aminay olombelona dia mahafaty. Mbola intsivy amin'ny telopolo koa milamosinao, izany daroka rehetrarehetra izany indrindra. Izay no asianao tsarovana. Tsisy ondry nahazaka an'izany, tsy nisy olombelona mahazaka an'izany, fa da zakanao zany. Tsy nikikika hialy ianao, tsy nitomany mifona mba tsy ho kapony ianao, fa hiala amin'izany fahoriana izany. Ary izany mivavaka nataonao tamin'Andriamanitra ray eo, raha azo atao esory adiny ray anenao Jesosy nitomanana izany, esory raha azo atao. Fa rehefa tsisy namaly intsony, tonga ny anjely nampahery anao, fa tsy nilaza taminao hoe melara hoy ny ray, raha tsy zakanao zao fahoriana zao. Zany na fahorianao Jesosy. Ny ranao nitete teo ambony hazo fijaliana, tsy nijanona mihitsy mandraka tiany androany, korina hatrany an-tokantrano. Amin'ny fiainanay malagasy rehetra, amin'izao fahoriana amin'ny coronavirus zao, ikorina foana zany, ikorina tsy manam-pahataperana zany, efa nanapotika ny asan'ny devoly rehetra tany amin'ny rahona sy ny abakabaka an-tany, dorany afin'Andriamanitra. Zay ny vokany aminay, mbola tsy nisy maty ny malagasy, zany ny vokany aminay. Mbola ny vavaky ny mino rehetra zao Andriamanitra zao. Ary inonay fa ho tapotra hatreo ny herin'ny Satana.
eto amin'ity tamin'ny Madagasikara tany razana ity fa mba ho velona soamatsara daholo zay hotrapamonjena daholo zay rehetrarehetra mba ho tazan'ny olona rehetrarehetrarehetra ny teninao hoe toko samihafa mihitsy ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra ary manantena an'izany ny mino kristianina rehetrarehetra fa tsy latsaka tany fotsiny zao ny rahanao fa tany any nalatsahany iny a tany any koa ny vonjeny iny saotra Jesosy saotra tompo saotra tompo handray an'izany tenanao zany zay hoaninay le tena fihinana isan'andro 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 io le tenanao tsy mba marary ho aminay zao tontolo zao rehetrarehetra ny mino eran'izao tontolo zao zany fa tsy misy arary izay mino anao rehetrarehetrarehetra fa mbola vonjenao misaotra Jesosy misaotra anao amin'izany zay rehetrarehetra zany ka dia viary tompo malala amasino zao mofo zao na fahatserovana fotsiny ihany aza dia ho ao anatinay zany ikoriana amin'ny rahanay rehetra anjary nofonay rehetra sy ny taolanay rehetra tsy raitra ny aretina lefa ny satana dia volefa resy saotra Jesosy amasino ny rano tsirairay avy divay tsirairay avy na ny jus de fruit rehetra any an-trano any fisotro aneny anara Jesosy a reo ny rano fisotro dia tena isotro zay mba ho tsapanay fa masina loatra ny teninao iza ny iza mihinana nofoko sy misotro ny rako anana fiainana mandrakizay ny angatahako aminao Jesosy famelan-keloka famindram-po fa na ny tananay mandray an'izany aza tanana mpanota maloto fona aminao zay fa izy maloto zay indrindra maloto ny fahotana ny tianao diovina Jesosy diovina ny Andry Petera sy ny mpianatra teo ane no sasana ny tongony tianao diovina ary tena nadio ary ny sasana ny rano kosa zay a mino fa azo famindram-po a sy famelan-keloka tena famindram-po ary tena famelan-keloka saotra Jesosy saotra anao zay a amin'izany saotra tompo anao ny dera anao ny haja anao ny voninahitra mandrakizay amena petraka isika ankehitriny ny tompo dia milaza aminao tia ny tenako izy zay omeko anareo omeko zao nataova fahatserovana vakivakiny zany anana anjara na ny atokantrano sy rairay avy isam-batan'olo raha any Jesosy tsy maintsy manamasina an'ireo izy na no hoaninao na no hosotronao a anjary tena ny tenany sy ny tenany rany zao nataova fahatserovana ho izy saotra
mipetraka isika rehetra hoeny aminao amin'izay ary a atsiaro fa eny amintsika Jesosy any atokantranotsika Jesosy alohan'ny andraisana azy a dia tsy maintsy manokatra ny fotsika isika hampandroso azy ao an-trano mba hiresaka aminy zany natao hifiraisana aminy communion mba hiresaka aminy mba hitafatafa aminy bebaka aminy an'olo tena ao aminy ny hira fa 770 ny ataontsika amin'izany eo amperitreretana zany fitiava amin'ny tompontsika izany 770 raiko tario ty zanakao zao mba ino anao maizina zao lalanay eto Madagasikara erana zao tontolo zao noho ny amin'ny coronavirus maizina tsy lovo raha eo omeo finoana raha eo tatano amin'izay ny ampandehanana na tsy misy maharesy tsy misy maharombaka izay ny ampelantananao intsony zay elizay ray lalatsitrapony tiako zao tontolo zao ny mamiko zany nafinaritra midona ny fahoriana tonga ny sabatra tonga ny areto-mandoza raha eo tario amin'izay ny zanakao fanolora-tena tanteraka mba handeha amin'izany lalana izany tsy ahoako tsony ny loza ty an-dalana tsy tehitsontsoko zay ho avy any a fa isan'andro alaharonoro raiko ny dininy zanakao zany ny atao firaisana amin'Andriamanitra samy miondrika samy mivavaka manaraka zany tonikira andininy telo zany Riraiko tario ny zanakao tario famaizina ny lalako izany tario tsy lobika bahoako ny loza ty tsy bahoako amin'ny loza ty andalana tsy tehitsontsokony any akoatra tsy tehitsy tsokony any ambotratra isan'andro alaharona
efatra na mbola lavitra aza ny aleoko tarionao ambarapapaka ny alina tsatra ny zanakao fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo zao na mino na tsy mino nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy hanana fiainana mandrakizay fa nangataka tamina raiko aho Jesosy fa na inona angatahanareo amin'ny anarako ataon'izany zava-dehibe zany fanomesa tokomen'ny tompo tsika izany ry havana androany anao ahy tompo tena anao ahy reko zany fitiavanao azy zany ataova manakaiky ny azy fijalianao amin'izay ah Jesosy eo ahitako ny lany voanao mivoadra mba isorako tsangantsika rehetra afalina manahony zany daira manazikany seza fiandrianana namandoalika zahamandoalika rivavaka utumpo iresaka minao sarkatsako atukano anao atukani ni fiainako anao miasana amiheri sini fasoavana detuano ni fanaiku ibanzina mituki kazai sichakau nusichaku
izany lanivoana mivoatra isatrako. hoy ny apôstôly petera, aoka fantatrareo zao zay fa tsy zavatra mora simba taka ny volafotsy sy ny volamena. Volamena zany tsy mora simba fa mora simba zany eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy zavatra mora simba tahaka izany nentina nana votana anareo, ampiala anongotra anareo amin'ny fitondrantena adala. Azonareo nentim-paharazana fa ny rahasoan'i Kristy, raha n'ilay zanak'ondry tsy misy kilema, tsy misy petipetina. Jereo ny azo fijaliana hoy ny apôstôly Paoly, teo namonjenanay, teo koa nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina isika. Ary teo Jesosy zokonao malalanao, io akaikinao io mpiaro anao io, ilay tianao io, tsy mahafoy anao, miara-mivavaka aminao eo anilanao io, mbola mivavaka ao anao io izy. Raha eo mamelany elony fa tsy fantany izay atony. Bitsibitsika aminao dia bitsibitsika any amin'Andriamanitra ary neken'Andriamanitra zany. Manatona ho ka miondrika hanoroka ny tongo masinao, izao zay olona tsy mendrika ry tompo havozoanao, tsangantsika rehetra. Hoy ny tompo, tenitenako zay omeko anareo hano ity, zao nataova fahatserovana misora azy. Misaotra Jesosy, misaotra, misaotra any amin'ny rahanay zay, any amin'ny nofonay zay, any amin'ny taolanay zay, any amin'ny sainay rehetrarehetra sy ny herinay rehetrarehetra zay. Tsy zay tsony velona manomboko zao fa Jesosy tsy laitra naretina. Misaotra tompo, ny anaranao no angatana izany. Amen. Sotronareo rehetra teo ny tompo fitiana rako, fanekena vaovao ataoko aminareo rehetrarehetra ho famelako ny elokareo. Misaora azy amponareo. Misaotra Jesosy, rano mahery, rano manasitrana, rano mamindra fo, rano mamela eloka, rano be fitiavana, trotro Madagasikara manontolo, itrotro ny mino rehetra eran-tany mba ho resy
zao coronavirus zao fa lehibe ny ao anatinay miaraka aminao mpandresy zay miaraka aminao misaotra Jesosy misaotra Jesosy akaizana Jesoana sady tsy mahafoy sady tsy mahafoy Jesoana raha ny olona mety mandao anay tanteraka tokony izany amin'ny anaran'iray isany zanaka ary Alakamisy Masina. Amen. Petraka isika. Misy hafatra kely apetrako aminareo ho fampahirizana anareo. Voandroany androany nandray telefona avy any mananjary avy amin'ny mpitandrina anankiray itsika any mananjary. Telefona izy manaona ny vaovao manaona daholo tsika any tsara daholo zay ho any ho fitiavan'Andriamanitra ary nareo manaona salama be ka inona ny vaovaonao tena mahavariana azy nofiko zao pastera Jesosy ary ampitaiko aminareo ampahirizana anareo na nofy alina hozy zany angatahako anao io hoe inona ny dikan'izany na nofy ahozy fa nahita devolo be ngeza be lava tandroka lava rambo na nensika tena na nensika mihitsy miaraka amin'ny sabatra eny aminy fa misaotra an'Andriamanitra hozy fa tsy azony ny rano le raha fotsy be anankirozy anentsika fa tsisy nahazo anaray aza faran'izy nandrasako zay leneleno Jesosy za manana an'Andriamanitra ka tsy matahotra anao ary devoly dia niondrika Jesosy ianonareo tsara reo niondrika Jesosy natsipy ny sabatra dia zao ny teniny resy tanteraka eto Madagasikara no nivavaky ny mino zay resy eto amin'izao tontolo zao no nivavaky ny mino zay ka dia zao n'izy ataonay fanina fotsiny sisinareo fa tsy hafa manotra tsony zay no ny herin'ny vavaka nataonareo teka ho an'ny tompontsika ry havana amin'izany saotra tompo samy mahereza ary ny tena nahavariana indrindra azy dia ho le feo izy izy ao anaty ao misofoka izy misy miteny rehefa mila ho tratrany devolo oatra ny reninareo ndeha miplonge ao anaty rano angana inona ny dikan'izany dada aza adininy mandro amin'ny anarany rano Jesosy na inona vao mahazo atsika na serisery fotsiny na kohaka kely fotsiny hoy le feo izy zay ndeha mandro aingana dia hoy le devolo hoe zay mihitsy le tena tsy tantoko aminareo kristianina voninahitra ao an'Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra zany mahereza azakivy
rehefa tahaka nombako anareo hatramin'izay a mbola ombako anareo ny tompo tsangantsika rehetra andray nitsodrano jesosy misaotranao zay amin'izany mahafaly anay ny mahafantatra fa ny herin'ny ranao a manapotika ny devoly rehetra milavolefona izy zao ary zay mino fa andresy ny mino rehetra eran-tany zay mino fa andresy Madagasikara lolaharana mihitsy amin'ny finoana fa ny mino ho ianao Jesosy ny vavaky ny mino zava-dehibe ho natren'Andriamanitra ka ho tanterahanao zany zao vavaka ray minitra ary zay Jesosy samy manana ny adi-tsaina adi-panahy manahirana anay rehetra any an-trano any na inona na inona na inona korotaniny satana tamin'izany zahay very hevitra aza ny sasany ary eo ny ilananao zao fivavaka izay vavaka mangina Jesosy le vavaka mihitsy nataonao misy zava-mahagaga tsy haiko va any atokantrano rehetra any zereo ny varavarana idio fananao masina zany idiny ranao masina zany mba tsy vitan'ny devoly tokantrano tsirairay avy misy anay ary mbola fafazana rano alohan'ny natoriana rano mahery tahaka ny tany Egypta fahiny inona mpandositra ny fahavalo ary ny rovanao an'izay rehetra mino anao Jesosy zoko malala anay ianao azo resahana azo talaona tongava ny tokantrano rehetra ianao sotra Jesosy sotra to vavaka ho anao ny mpanomponao mitenena aminy ianao Jesosy ankehitriny hoe anaka inona ny tianao a mbola hatako aminao irao ny anjelinao dia ny anjelina tsirairay avy eo anilanay io hanoratra amin'ny boky ny fiainanay tsirairay avy fa amin'ny andro pasika izao a ho asianao tomboka sy amin'ny ranao teo ambony azo fijaliana zany boky ny fiainany zany nangataka famondram-po sy famelan-keloka aminao a Madagasikara tontolo sy izao tontolo zao ianao iara-ny vavaka i Jesosy sotra Jesosy voasoratra zany hiakatra any an-danitra ianao na inona na inona vavaka ny tonononay teo a ianao mpisolo vavanay ihany ka eo ny filoham-pirenena sy ny androm-panjakana rehetrarehetrarehetra hatrany ambonika hatrany ambany amin'ny mpitandro filaminana rehetra manerana ny nosy mandamina ny Madagasikara indrindra fahareo mpitsabo manao ny ainy tsy ho zavatra efa narovanao hatramin'izay mbola rovanao hatramin'ny farany ary reo marary rehetrarehetrarehetrareo dia mba ho sitrana daholo Jesosy 20 ny voalaza mba ho sitrana daholo efa nanasitrana ny 100 anao ho sitranonao daholo izy rehetrarehetrarehetra reo azava ny lanitra Gasikara dia hiara-paly eto zay amin'izao andro pasika izao idera ankalaza hanome voninahitra anao fa ny tsy vita n'olombelona vita n'Andriamanitra ny anaranao Jesosy no angatana izany rainay izay ny an-danitra ho masina ny eny anaranao ho tonga ny fanjakanao
atao any sitraminao itiantantaka ny any an-danitra meonay ninianina sy hazaonay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakam-panana fa manafahany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. raisonitsodrano itahy anareo ny Jehovah ka hiaro anareo na iza misy atatra ary na iza fahavalo na inona aretina na inona mampiorooro itahanareo izy ampamirapiratra ny tavany aminareo izy na dia amin'ny andro alina aza amindra fo fa ny malagasy rehetra ananatra ny tavany any aminareo izy hivavaka ho anareo vita zany andefa ny anjeliny tsirairay avy isatokantrano isambaravarana hanome anao ilay fiadanana tsy zo tontolo zo mena fa omeny zokinao malalanao le mivavaka ao anao isanandro ranjo rayo tehirizy ireo amin'ny anaranao mba ho salama somatsara anao ny teranao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen. Tsy misy rereko afa-tsy anao Jesosy indiny voalohany ihany anaovantsika izany iro zany. Tsy misy rereko hafa tsy anao Jesosy io anao ny hery anao ny aja sy vonina isa ny fasana sy ny fiainatsika indrefa esina izao tontolo izao be mahita rehefa nitsangany anao ka sambatresy ao Jesosy manana sambatry ao Jesosy miankine hoantsatranao ampiany fitiavana ampiany filokana Jesosy raketika wampulanatava fareareakiana teka ho an'ny tompontsika rehetrarehetra sotra Jesosy voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina Jehova tompony maro endrika voninahitra tamy rehetra amen. Dia samy maheriza tompoko ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Samitra hatramin'ny pasika daholo tompoko. Ny fiainana sy ny ainako hatramizay toresy lavao sy mangaiay sy matohitra fakapanay ka menjera sy lavo milofika sy babo izany indrindra tompo no iatsoko anao ananganay amizao ny fiainana sy ny ainako hatramizay toresy lavao sy
Atsanganwa farera katupu Atsanganwa fasasachini miansera Kamila nitarama ani anagana Vitaku achamisai ireu natsanga kwachizai tenura vakuindrai fayanao sisano atelaiky anarinailabu mitanondrikao fababu izanindrindra tompo Sukwanau ananganayamizau Atsanganwa 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 farera katupu Atsanganwa fasasachini miansera Kamila nitarama ani anagana Atsanganwa 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 farera katupu
ni untampiainana intichu tianimbai tiandidikai timisifita aranizitisanadu tiaku tanterina fatena tsizake oh Jesus milana wane yawe ampitatazi anintikai tuandindikai nyavuni unza intini nirivutama eritotituatu sankanunari oh ampangilu Jesusio uataru enderu mafizu tianidikai famairi lonakatibutuatu niadiririawe niadiririau kumilizani sandinawau anuanai Jesusi malalu uvaki wavelini unza maeri mafati Davidi ciniranwe didiranangami timisi maritau timisi miteri fangana amunjai fisau miadireri oh Jesus milana wane yawe ampitatazi tururukandanau famyandanau niteni nau tumponu andasaku mangina mitsahare divitania diku oh ampangilu Jesusio uataru tenenu mafisiu tiandidikai famayeri lonakatibutuatu niadiririawe niadiririau kumilizani sandinawau anuanai Jesusi malalu oh ampangilu Jesusio anu